Ny fiarahamiasana miaraka amin'ny Google sy Orange zany dia nanomboka tamin'ity taona ity. Ny tanjona voalohany indrindra moa araka ny nambara nisy fotoana vitsivitsy izay dia fanomezana fahafahana ho antsika malagasy miombana bebe kokoa ao anatin'izany sehatry ny ao anaty fahankososana digitale izany na hoe fampiasana ny teknôlôjia vaovao mba ahafahana mampiroborobo hatrany ny fiainana eto Madagasikara. Tao anatin'izany fiarahamiasana araka tamin'ny Google zany dia misy lalao zany fifaninanana izay nikarakaraina nandritra ny fotoam-pialatsasatra dia izy io fifaninanana mikasika ny youtubeur izany hoe concours meilleur youtubeur izay manao horonan-tsary tsara indrindra sy be mpijery indrindra amin'ny alalan'ny YouTube. Fandehan'ilay izy zany misy mpandray anjara maromaro mandray anjara tamin'ilay izy dia nandefa ny horonan-tsary tao anatin'ny sehatry ny fialan-tsasatra dia io horonan-tsary rehefa aveo natao tao anaty chaîne YouTube any Orange dia izay horonan-tsary nahazo j'aime sy nahazo vue betsaka no nahazo ny trophée tamin'ity fifaninana ity. Ny digitalisation zany dia fomba anankiray entina manatsotra kokoa ny fomba faharovana zavatra anankiray. Ohatra zany hoe rehefa mampiasa finday ianao reny finday ataontsika hoe smartphone tactile ireny zao anisan'ny fitaovana iray ao anatin'ny digitalisation dia ao anatin'izay misy finday anankiray navoaka ny Orange miaraka tamin'ny Google izay antsoina hoe Orange Rise 31 Android M izany hoe ny version farany indrindra ny Android no ampiasaina ao anatin'ny Orange Rise 31 io. Izy io dia antsointsika hoe smartphone mora satria 189 000 ariary vidiny nefa raha ohatra nareo mijery an'ilay izy any amin'ny toeram-pivarotana Orange dia tsotra be mampiasa anazy sady tsy latsa-danja amin'ireo finday Android efa fantatritsika efa malaza.